ahoana marina fa mpanonofisana foana no ataon'ny mpitondra. Fitondrana rajoelina serasera amin'ny taonina fa nivokatra iraika-poaka. Taorian'ny tany Autriche sy France ny herinandro ny 10 volana Aogositra izay nanaovana serasera mipopoaka momba ny fahazahoana ny amboara matompon-daka amin'ny fampiroboroboana ny indostria. Dia hiazo ny Tunisien andray anjara amin'ny TICAD na ny conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique andia ny fahavalo indray ny filoham-pirenena any rajoelina. Nanomboka ny 17 sy ny 18 ny volana Aogositra ity moa no anatanterahana izany. Ho an'i New York hiatrika ny fivoriam-be ny firenena mikambana andia ny 17 ihany koa amin'ny volana Septambra. Andeha ho any ivelany indray izay serasera sy fampalazantena aloha no hita ho mirarakopana raha mitaha amin'ny vokatra azo raha tarafina amin'ny zavamisy hatramin'izay. Raha andray ohatra mivangana ny volana Aprily taona 2024 teo tany Etazonia ny riaria fatratra hoe fatokisan'ny fianakaviam-be mpamatsy vola ka nilazana fa anova ny tantara ny faritra atsimo no tanjona. Nahazo tombonday ny revahoaka satria maro ny tetikasa ho tanteraina any atsimo amin'ny alalan'ny famatsim-bola azo mandritra ny diany tany Washington. Anisan'izany ny fandrakofana tara iray manontolo ny lalam-pirenena 10. Nambara tamin'izany ny fahazahoana volabe hatrany amin'ny $700 kanefa rehefa nojerena akaiky aotra tapitrisa $, ny taona 2024 ary itsinjara sy itsitaitaika hatramin'ny taona 2024 aza io. Nolazaina fa famatsim-bola mizotra any amin'ny fanatanterahany PM na ny plan émergence de Madagascar. Izay ity farany pokaty hatramin'izao ny 5 Oktobra izao indray no ampafantarina ofisialy raha ny fanazavana. Ary mbola tsaron'Andriamatoa any rajoela tsara ve ilay hoe tsy mila famatsim-bola amin'ny mpamatsy vola mahazatra, mampahantra sy tsy mampandroso fa isika aza ampindrana any Komoro. Ny tany amin'ny fivoriam-be momba ny fiovany toetrandro na ny COP26 délégation efa manodidina ny 70 no nandeha fa inona ny vokatra tena netiny. Nosy malagasy isan-taona mihemotra foana ny fanadiadinany raharaha momba ireny nosy malagasy potoy ny frantsay. Anao ahoana indray amin'ny ity fivoriam-be ho an'ny firenena mikambana andiany fa 17 ity. Avita ndresy lahatra momba ny andiniana sy andraisana fanapahan-kevitra momba izany ve ny fanjakana rajoelina? Sarotra inona aloha izany hatreto. Io resaka nosy manodidina io izay miteraka faneho-kevitra maro ankehitriny tamin'ilay raha izay navoakasika ny gouvernoura any amin'ny faritra loatra mangoro iny tamin'ny fanambarana izay nataony mpandraraha avy any ivelany amin'ireo vehivavy teratany vahiny na mitahiraka tany amin'ny faritra iny. Isan'ny fanampy nataony rajoelina nakana ny vatony mpifidy ny famerenana an'ireo mialoha ny 20 ny volana Jona taona 2024 iny. Saingy aiza zany izao ve hoe vo iverina iresaka indray ny vomera iraisana? Saingy azo inona sy 100 fa tsy isy resaka famerenana ho vita raha ny fanjakana rajoelina no antenaina anao izany. Raha mbola amin'izao tanjaka ara-toekarenan'i Madagasikara izao sarotra inona zany. Saingy iany rajoelina moa tsy vao izao no nampanantena anakadanitra. Tahaka izany ny filazana fa ampandroso ity firenena ity. Misy fiantraikany vantana amin'ny saina maneritreritra mihitsy izany raha ny trangan-javatra hita indrehetra ireny. Vao mifampijery fotsiny mantsy ny sasany dia rafitra ny ady. Indraindray raha mahery vaika ny fomba fijeriny iray. Maromaro ny tranga tahaka izany mandalo eny anivona fokotany raha ny fanazavana. Vehivavy no tena betsaka manao izany. Mahatra ny fijeriny iray ny iray rehefa mifanena eny an-dalana ka rafitra ny ady ary tonga hatrany amin'ny fokotany izany. Ny mahavariana nefa dia milaza ny iray fa tsy mijery mahery fa miasa saina mafy izy eny an-dalana ka lasa manao jerina dala. Ilay iray koa etsy an-daniny tsy manaiky fa mahatsiaro sorena ihany koa any ka mamoaka vavaratsy.
tsy eny an-dalana ihany no ahitana tranga tahaka izany fa nay repivady ao an-trano koa azy amin'izao dia manao tahaka izany ihany koa vo mifampijery fotsiny dia mifandramatra indrindra fa rehefa tsy misy iny ny vola samy matsiaro osorena mantsy ny rotonto manoloana ny adidy lehibe miandry amin'ny fanatanterahana ny fiainana andavanandro tsy hita nefa ny tena fandraisana ndraikitra mivantana ataony ny fitondrana dia mitoy ny famarotana nofinofy nambara indray fa ny fadimy ka hatramin'ny fafito ny volana oktobra izao no anatanterahana amin'ny fomba ofisialy ny fanolorana ny PM na ny plan émergence de Madagascar raha ny fampafantarana nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny eritaona sy volana aty aoriny ny lazana fa anaovana io fampafantarana io izay vao tena raikitra izy ity zany efa nisy ihany ny PM Sud natao ny volana jona taona 2024 tany Taolagnaro ny fomba firesaky ny fanjakana milaza fa efa miantra sy mandeha ny PM sainginy mahagaga aty amin'ny taona oktobra 2024 vao hoe ampafantarana ofisialy karazana drafitra oentina manatanteraka politika pirenena momba ny fampandrosoana io kanefa aty amin'ny eritaona sisa hitantana ny fanjakana rajoelina vao hoe ampafantarana ny volana febroary 2024 moa no nanao antsi-tolobidy ny tady manam-pahaizana na ny consultant andaharana ny lahara-pahamehana anatin'ny PM ny fanjakana izay to mandiso tanteraka sy manapirofo fa lainga sy abobo ilay filazana fa efa niomana efatra taona ka fahatongavana eo amin'ny seza no ilaina dia hiazakazaka ny fandrosoan'ny Madagasikara somary manaitra ihany koa dia ny hoe plan décennal izay iray zao dika tsotsotra hoe drafitra ao anatin'ny 10 taona mieritreritra ve ny fanjakana ankehitriny fa mbola ho izy ireo nitondra ao anatin'ny 10 taona manaraka io ve zany no voizina fa mila fandimbiasam-pahefana ara-demokratika inefatra vao androso ny firenena mifanohitra tanteraka amin'ilay fanambarana fa ny tsy vitandrehetra tao anatin'ny 90 taona no vitaina ao anatin'ny 5 taona tao mitady hivadika indray ny hoe ny tsy vita tao anatin'ny 5 taona ho atao ao anatin'ny 10 taona isan'ny baraingo ny hoentina amin'ny fanatanterahana sa nahita famatsimbola ny fanjakana raha mampatsiahy nisy ny dinika ny araha ny fanjakana tamin'ny mpiara-miombonatoko araka ny teknika sy arabola na ny PDF ny 15 volana febroary taona 2024 no nanatanterahana izany ka tao anatin'izany no niresahan'ny prime ministre fa ny PMDU na ny plan multisectoriel d'urgence no drafitra hitondrana ny firenena hatrany amin'ny jona taona 2024 ary manaraka ny PM aorin'izay raha alalinina amin'io dia efa karazany voatsipaka ambava fo ny PM izay natolotry ny fanjakana mandraky androany mbola drafitra ambony latabatra raha efa tany amin'ny rotaona lasa no lazaina fa vonona mbola tsy lesy rahatra amin'ny fampanilofisana mandavataona ve ny vahoaka atreto dia serasera ny betsaka fa vokatra iray kapoka fa ahoana mariny ahoana mariny